La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Olona efatra mifitopolo sy dimanjato ny sitrana androany ary tsy misy ny ainana foirany antotanisy avy amin'ny CCO Covid-19 ivato. Miampy raika amin'izato kosa ireo tranga vaovao marina. Ilaina hatrany ny fitandremana mba hisorohana ny fiparitany valinaretina raha ny fanazavana azo. Endritra ny fanaramaso ny fivoana sy ny fidirana ny faritra Analamanga nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Ireo manana atondi mazava sisa no mahazo mifamezivezy raha ny fanadidina natao tena nivon'ny barrage sanitaire Ambatomboravavy. Ahina overy avokoa ny fampianarana natao tamin'ny ankizy autista mandritra izao fotoana ny famiana ara-pahasalamana izao. Antony tsy mety amin'ny autista ny mihiboka tanteraka raha ny fanazavana azo. Mangataka araka izany ireo tompona andraikitra ny anokafana ireo tobo manokana fandraisana azy ireny. Lavombalany zandarmeri-pireneny manina jiolahy izay isan'ireo adidon-kodrika ny fakana-kerany niaraka tamin'ny Drilama efa tamin'ny taona 2000 no nikarohana azy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mahery ny eninalina ny tranga vaovao vao marina fa tratran'ny Covid-19 any États-Unis tato anatin'ny 420 ora. Tsy mitsaha miakatra ny antotanisy nanapa-kevitra ny hiala tanteraka anatin'ny OMS ny firenena Amerikanina amin'ny alalan'ny filoha Donald Trump. Nandindinina Salama tompoko lahy sy tompo vavy taona vaovao eto amin'ny Koltivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao olona efatra mifitopolo sy dimanjato ny sitrana androany ary tsy misy ny ainana fohy. Miampy raika ambizato kosa ireo tranga vaovao raha ny antotanisy avy amin'ny CCO Covid-19 ivato. Ilaina hatrany ny fitandremana mba hisorohana ny fiparitan'ny valinaretina raha ny fanazavana azo misy larana ary zao. Androany Valojolay 2020 no nahitana fahasitranana betsaka indrindra raha mikasika ny Covid-19 eto amintsika. Nahatratra 770 ireo olona sitrana androany raha nantotanisy avy amin'ny CCO ivato. Zava-dehibe zany sady mampahery antsika hoe voalohany indrindra na ao anatiny miady amin'ity valanaretina ity sika dia misy ireo sitrana. Miara-mahita zany tsika fa tsy sanatry ny vavana tiany lela akory dia hoe odimandry avokoa izay olona voan'ity valanaretina ity. Na izany ary nefa efa niverimerina teto foana tsika hoe misy ireo havantsika lavo ary misy moa le hoe forme grave zany. Misy 310 izao fa ireo ilay tany an-trano zany 730 sy 900 dia olona tsy nanao forme grave izy ireo afaka tsaboina tsara nijanona tany an-tokantrano. Misy koa ireo olona tsy nisy soritra aretina tsy nisy soritra aretina dia ny 530 tamin'izy 770 sy 900 no nitsaboina nanaraka fitsaboina tany amin'ny hopitaly miparitaka manerana ny nosy. Tsy nisy ihany koa ny ainana fohy na ny tombo raika amin'izato ary ireo tranga vao marina fa mitondra ny coronavirus. 90 amin'ireo tranga vao marina ireo no eto amin'ny faritra Analamanga, 2 any amin'ny faritra Atsinanana ary ny 3 ambiny any amin'ny faritra Matsiatra Ambony. Izay rehetra zany izay matsiaro fa matanjaka tsara, matsiaro fa tsy soritra aretina mihitsy dia nijanona ao an-trano. So indray matsika mare oy be dia be ny sitrana fa andao hivoaka fa efa mifanakaikaiky ny isan'ireo olona sitrana sy ny sisa hoe forme active mitondra ny tsimoka aretina. Tena izao indrindra isika no tokony tena miady mafy tena amin'izao fotoana izao. Hatreto izany hatramin'ny 20 Martsa ny idiran'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Fitiliana miisa 702 alina no vita, 280 ireo olona sitrana, 330 no maty ary 350 amin'izao no mbola marary mafy.
Namoaka fanambarana ary nandiso ny vaovao miely favoan'ny coronavirus ny filoha Andry Rajoelina ny teo anivon'ny fiadidian'ny Repoblikan'i Madagasikara. Nambara ihany koa fa eto an-tanindrazana ny tenany ary tsy mbola nivoaka ny Madagasikara. Henri Flory. Omaly ariva namoaka fanambarana tsy fampahafantarana ho an'ny rehetra ny teo anivon'ny fiadidian'ny Repoblikan'i Madagasikara manoloana ny fanaparitana vaovao tsy marina sy ny fanakorontanana ny sembahoaka amin'ny alalan'ny tambazotra serasera sy ny maro hafa. Nanamafy ny teo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika fa salama tsara ary tsy mitondra ny tsy mikaretina coronavirus velively ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Rajoelina Andry. Nanamafy ihany koa ity fampahafantarana ity fa tsy nivoaka ivelan'ny Madagasikara ny filoha hatramin'izay ny androan'ny krizy ara-pahasalamana teto amintsika izay hatramin'izao fotoana izao. Nivotra ao anatin'ity fampahafantarana ity ihany koa fa miara-mivola amin'ireo tompon'andraikitra isan-tokony ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny visioconférence ary mitarika ny filan-kevitry ny minisitra amin'ny fikarohana ny hevitra maro sy manao ny ezaka rehetra iarovana ny mpiray-tanindrazana. Loholon'ny Madagasikara 570 no natao fitiliana Covid-19 tamin'ity androany ity noho ny firongatry ny valinaretina eto amin'ny firenena sy ho fitandrona ny fahasalaman'izy ireo mialohan'ny odiana any amin'ny faritra misy azy avy no antony anaovana izany. Nanambara nandritra io ny filohan'ny anteny Merandolona Rivo Rakotovao fa ilaina ny ahafantarany tsirairay avy ny toe-pahasalamany. Fanampanazavana. Test ny ahafantarany hoe marary na tsy marary. Zay zany ny atao hoe satria ohatra ny olona rehetrarehetra hoe zara raha afaka manao an'izay hoe fandaminana izay zany isorana ny amin'ny ministère de santé mba ahafahana hoe manala ihany koa zany ny toerana hoe mba tsy posesika any daholo ny olona. Naka ny hoe ireo confinement eto Analamanga zao amin'izao fotoana izao a hitantsika io taremarika io. Eo zany mampieritreritra hoe rehefa mibetsaka be zany ny test dia hita fa hay tao betiko mitondra an'ilay otrikaretina. Zay tsy maintsy hitandremana. Satria ilay korba zany tena hita mihitsy ilay izy a. Ino ary ny tsy maintsy makasa fehpery zay fanjakana. Tsy mora zay fehpery zay fantatritsika amin'ny lafiny sosiala sy ekonomika kanefa ataoko fa mahatsapa an'izay ary tokony hatsapa an'izay ny tsirairay hoe tsy finiava amin'ny fitondram-panjakana akory hoe aneritery anao amin'ny fivelomanao amin'ny fiainana mahazatra anao satria misy aretina mandeo. Nanahirana fotsiny ilay fomba indrindra ny tenenan'ny tompon'andraikitra satsasany taloha amin'ny fomba atao koa fanaovana an'ilay communication zany a zay ataoko aloha hivalina any fa mba tsy handeha hitsony eny ireny hoe maivany io hoe tsisy maninona io hoe sy le tsy miena. Hitanareo re ohatr' zany ny tokony tsy satria le olona ny matahotra ny olona misy olona rehefa matahotra averiko ny mandeha dia politique d'autruche io zay fitenena miondrika eo izy hoe zay fidonany eto misy a ny tena hoe lazao ny marina hiatrehany azy andreken'ny fiodroana. Entitra ny fanarahamaso ny fivoana sy ny fidirana ny faritra Analamanga nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Ireo manana antondi mazava sisa no mifamezivezy raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny barrage sanitaire Ambatomirahavavy. Yves Richard. Maro ny saka napetraka ny mpitandro ny filaminana amin'ny lalam-pirenena voalohany mandra-pahatongavana eny Ambatomirahavavy. Misy ny barrage sanitaire ivoaka ny faritra Analamanga hiditra ny faritra Itasy. Isan'ny fisavana farany manasaraka ny komuna Lakamisy ny Fenoarivo amin'ny komuna Ambatomirahavavy. Tsy araka ny voalaza ny farany herinandro teo mahakasika ny fepetra momba ny fihibohana tanteraka. Afaka ny mifamezivezy ireo manana antondi mazava saingy entitra ny fitakiana ny fanamarinam-ponenana na ny karapanondro. Mieritsa tosika no mipetraka. Ka rehefa manambara zany tia misy fandraisana any mieritsa tosika zany dia mandeha anao fa rehefa tsisy tia atambola rivomamy dia mandeha anao. Certificat résidence anao karapanondro. Ao miandry an'ilay bandy namanao ianao aloha. Ianao mandeha mieritsa vina. Ianao miandry an'ilay namanao manam-pahazahoanao an'ilay karapanondro na certificat de résidence. Ao. Fa ny aloha dia marina ny tsorina fa lalana lavitra moa rivomamy tomobile tsy misy neo andeha. Ianao zany mieritreritra hoe anao double aminazy. Zay tsy afenina aloha satria tonga dia tsy possible. Dia ianao afaka mandeha fa izy a tsy mety. Dia ianao zany mitedava moyen fa le manao double aminazy tsy possible tompoko. Aorian'ny fanarahamaso ataon'ny mpitandro ny filaminana. Mandalo ny barrage sanitaire no ivoaka ny faritra Analamanga hiditra ny faritra Itasy. Ny ena ny fivoahana ny faritra Analamanga raha ny antotanisa azo nanomboka ny alatsinainy no jerena noho ny fampiarana ny fepetra.
Mandidina ny 700 isan'andro zany raha nananika ny 3 arivo nandritra ny fotoana, tsy nampiarana ny fihiboana tanteraka. Tsy ampy ankila ny fampitaovana roa misahana ny fanaramaso eny anivon'ny barazy sanitaire, indrindra mipiasa ny fahasalamana raha misy tranga mampiaya. Io ihany koa ny fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny ankapobeny. Rehefa misy cas suspect eto rahantsika mahita hoe maka fanana sy ny tariny eto fa tsy akaiky kely atsy ny CSB dia hoentina makany amin'ny CSB izy dia ao amin'izay zany no manao ny rehetrarehetra ao efa nisy hoe nalaina ny température dia tena ambony be dia efa natao ny question rehetrarehetra dia cas suspect izy zany hoe avy any a Moramanga dia tonga dia nentina tatsy amin'ny hôpitaly dia ao indray mandray tanana koa, misy fandraisana tanana ao. Ny fitaovana zany efa ela ny asana kely ihany satria efa hatramin'ny mois de mars izy io no niasa. Raha ny tena marina zany tokony hoe soloina vaovao indray efa kana fanana. Ny gel zao tsy dia ampy loatra dia ny gant ihany koa ohatr'izay. Tsy maintsy mifarimbona amin'ny fampandehanana ny asa eny anivon'ny barazy sanitaire araka ny tokony ho iziny rehetra manoloana io. Nandray ny andraiky ny faritra Itasy ka noraisin'izy ireo an-tanana manokana ny famindrana raha ny mpanafody ny fiara hiazo ny faritra. Tanjona ny ifehezana arak'izay tratra ny mety ho fiparitahan'ny valinaretina Covid-19 raha ny fanazavana hatrany. Miamahazo vahana ny taxi moto mpitatitra olona mitsokosoko izay mivoaka ny lalam-pirenena faharoa tato ato. Manoloana io nanao be midina ireo mpitandro ny filaminana tamin'ity androany ity fanadina. Entitra ny fanaraha-maso ireo fipetrana petraky ny fitotram-panjakana ny amin'ny fampiarana ny tsy fahafahana mivezivezy eny amin'ny laram-pirenena faharoa iny, na izany miditra na ihany koa mivoaka andrenivohitra be tsy misaraka. Raha ny fantatra ireo fiara-pitatitra entana izay tsy tokony ahitana olo-kafa ankoatra ny mpamily sy ny mpamily mpanampy ka nahazo alalana mazava tsara ihany no afaka mifamezivezy. Betsaka ny endrika tsy fanarahan-dalàna amin'ny tranga eny amin'ny laram-pirenena faharoa iny. Miamahazo vahana ihany koa etsy ankilany ny taxi moto taorian'ny tsy fahafahan'ny taxi brosy manao ny asa fitaterana. Nisy ny fidinana tampoka nataon'ireo mpitandro filaminana telotonta nahitana ny teo anivon'ny zandarmaria pirenena, ny tafika ary ny polisy pirenena nanara-maso ny fivezivezen'ireo fiara izay miditra sy mivoaka ny faritra Atsinanana. Nosavaina avokoa ireo fiara rehetra ka nisy ny fampidinana ireo olona tao anatin'ny fiara rehefa voamarina fa mihoatra ny isa taky ny fepetra. Mijery ny fampiarana ny fepetra izay nolazain'ny mpitondra fanjakana, hitanareo fa mafy dia mafy zany ny fampiarana ny fepetra eto satria dia tena entitra dia entitra ny fisavana na ny miditra na ny voaka ny toamasina. Ary raha nahitanareo teo hatramin'ny camion zao dia vahana mihitsy ny varavarana sao dia misy miafitafy no ambany ao. Zany dia tena ilazantsika mihitsy hoe tena strict ny fisavana ny olona mivezivezy miditra na voaka ny toamasina. Ka misy manantena zany tsika satria efa napita tamin'ireo tokony andraikitra tamin'ny barazy eto moa ny toromarika rehetra zany mitsasika izay fivezivezeny izay ny tanjona antsika dia mba andresy haingana dia haingana izao coronavirus izao. Mbola misy ihany arak'izany ireo olona minimandika ny fepetra efa napetraka mba hiadiana amin'ny fianaky ny coronavirus. Ny fifamoivoizana izay isan'ny fototra manaparitaka ny valanaretina avy amina faritra iray makany amin'ny faritra hafa. Ny faritra Atsinanana ankehitriny izay tsikaritra fa miavitsy ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimon-karetsina coronavirus. Ahina ho very avokoa ny fampianarana natao tamin'ny ankizy autiste nandritra ny fotoana ny famehana ara-pahasalamana. Antony tsy mety amin'ny autiste ny mihiboka tanteraka raha ny fanazavana azo. Mangataka arak'izany ireo tompona andraikitra ny anokafana ireo toby manokana fandraisana azy ireny. Ny alarana evison. Miaratsy amin'ny ankapobeny ny fahasalaman'ireo olona autiste tao anatin'ny fioboana izany fanazavana ireo tompona andraikitra androany. Very tao anatin'ny fotoana fohy ny ezaka izay natao nandritra ny 5 taona hoy ireo mpitaiza raha vao nitranga ny amehana ara-pahasalamana. Ny antony voalohany raisiko ohatra zany hoe ny olona autiste miaina amina routine zany hoe misy zavatra ataony isanandro ka vao miala amin'ny routine iny izy dia misy ny atao hoe crise d'angoisse. Lasa manao automutilation zany hoe mandratra tena, mamono tena le olona
be da be ihany koa le lasa fihetsika maherisetra zany ataon'le olona ary mikorotana tanteraka ny fiainan'le olona autiste dia mikorotana ohatran'izay ihany koa ny ray aman-dreny dia tsikaritra hatramin'izay ny atombohan'ny fihibohany izay fa be da be mihitsy ny ray aman-dreny mandefa mesazy aty aminay miantso mitaraina hoe tsy hitantsony izay atao vizana ratsaina rabatana rabola dia nefany ilay fianaran'ilay zaza sy ilay fanabeazana sy fandraisana tanàna anazy janona tampoka. Manana zo mitovy amin'ny olona rehetra ny olona manana fahasamihafana na ireo autiste. Teboka telo no angatahan'ny autisme Madagasikara manoloana io. Isan'izany ny anokafana ireo toerana manokana mitaiza ny olona autiste. Fakoan'izay ny fahafahan'ireo mpampianatra manokana éducateur spécialisé mivezivezy na izany makany an-trano raha ohatra hoe tsy afaka mandeha tsony any amin'ny centre ny ankizy dia ny fahatelo hoe fahafahan'ny olona autiste miaraka amin'ireo éducateur spécialisé sy accompagnateur mivoaka ny trano amin'ny fotoana rehetra. Izany hoe misy an'ilay routine tsy maintsy atao isan'andro dia mba afaka manao an'izay izy misy olona miaraka aminazy mba hianan'ilay herisetra ataony amin'ny tenany sy ataony amin'ny hafa. Précisenay tsara mihitsy ny hoe ao anatin'ny fanajana tanteraka an'ireo fepetra ilaina hiarovana an'ireo olona autiste sy ny accompagnateur sy hanajana ny fepetra amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fanajana ny fepetra rehetra no hanatanterahana ny fampianarana sy hanampiana ny olona autiste. Vonona izy ireo hifandinika amin'ny ambaratonga-pahefana rehetra mikasika ny fepetra mila apetraka hisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19. Vitsy ny olona entina ao anatin'ny ray andro ireo mpitondra taxi na dia mahazo alalana miasa aza izy ireo. Tsy miakatra ihany koa nefa fa ny sarandalana amin'ny izany. Ny larana efson. Raha toka saika miasa avokoa ireo taxi amin'izao fihoboana izao, nambaran'ireo mpamily fa vitsy ny mpandeha ankehitriny. Izay manodidina ny 3 isan'andro eo mandritra ny ora azon'izy ireo iasana. Tsy ana aloha zany tena hita mahitsy na dia hoe mahazo alalana zany izay taxi amin'ilay hoe fomba fiasana dia tena hita mahitsy zany fa tena hoe rehefa hoe mba mahita anankiray farafaratsana zany anankiroa ny hitanao ny ray andro amin'izao vao mainka ara zany hita hoe midina le frais satria vahoaka hita mahitsy fa tena hoe mahantra tena hita mihitsy tena tsy misy vola zany hoe raha korsa nataonay taloha zany ohatrany hoe ray alina amin'izao ny korsa ataonay korsa tokony ho ray alina zany lasa ohatrany hoe 5,000 9,000 satria le olona zany tena hitanao hoe tsisy vola dia miady varotra be. Misy tsy misy atao hoe tsy misy ihany ny amin'ny isan'andro mety amin'ny efatra na 5 dia tonga le olona ny raha anontania dia ataoko amin'ny antonony satria andro tsy fahandro raha malala fa tsy azo atao manaroatra olona amin'izao tsy manana ny tena mahantra ny olona dia ataoko misany amin'ny antonony le izy. Raha tsy aivona, voafetra ho mpandeha telo no azon'ireo taxi hoentina ary entitra ny fanaraha-maso ireo fepetra napetraka toy ny fampiasana ny gel, ny fanaovana ny arotava, eo ihany koa ny fandrarahana fanafody. Toerana 5 no ahafahan'ireo taxi manatotosa ny fandrarahana fanafody ny fiara. Hanamavanana ny vesatra mahazo ireo mpamily sy tompona fiara, natao maimaim-poana izany ary eo ihany koa ny fizarana ny gel désinfectant. Ho amin'ny fizarana ny gel désinfectant, ny kasibosy ary ny autocollant ho an'ny taxi maimaim-poana izy io ary hoentiny mandritra nyity fihoboana na confinement total izay iainantsika amin'izao andron'ny volana jolay izao. Hatramin'ny 2 ny taxi ny afaka mandeha, aorinany amin'ny 2 zany izy dia izay tratrany amehana ihany zany hoe raha misy marary aterina na hoentiny raha misy olona andeha hividy fanafody izay ihany no afaka mihetsika zany. Misy ny marika apetraka amin'ireo fiara avy norarahana fanafody izay hamarin'ireo mpitandro ny filaminana ary azon'ny mpandeha ihany koa ny mitaky izany hitsinjovana ny fiparitahan'ny valanaretina. Ho an'ny teo Andotapenaka, miisa 700 ireo fiarakaretsaka norarahana fanafody. Raha ny zava-nisy androany azo ambara fa tsy voahaja ny fepetra amin'ny tsy fahafahana mivezivezy ho anao ny fiainana andavanandro avokoa. Ny ankamaroan'ny olom-pirenena ny tapaka andro maraina. Ndao ary rahantsika ny antsipirin'izay.
tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny natratrarana ny manina izay jola raindany amin'ny resaka kidnapping eo ihany koa mahakasika ny fanjonoana antsokosoka any Nosy Elville rehefa avy eo ary. Sans étire. Bic Confort 2. Bic 3 sans étire. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Manitra miavaka miaraka amin'ny Telma. Fihenamidy roapolo isan-jato be izao amin'ny smartphone na Telma rehetra. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Miverina mahazo vana eto amin'ny kontinanta afrikana ny fitsaboana ny enti-paharazana. Natsangan'ny OMS Afro araka izany ny komity vondrom-paritra afrikana momba ny fitsaboana ny enti-paharazana izay miady amin'ny Covid-19 ka isan'ny mpikambana amin'izany Madagasikara. Ny larana efso. Manana solotena ao amin'ny komity ny vondrom-paritra afrikana momba ny fitsaboana ny enti-paharazana i Madagasikara ka i professeur Alain Tendrazanarivo no solotena amin'izany. Tanjon'ny OMS amin'izao fametrahana komity izao ny fanamafisana ny fikarohana iadina amin'ny valanaretina Covid-19. Manodidina ny 9,100 ka hatramin'ny 20,100 ny afrikana no mampiasa ny fitsaboana ny enti-paharazana hitsaboana ny tenany amin'ny aretina isan-karazany. Ny taona 2012 vinavinaina ho 9,100 ny mponina amin'ny faritry Afrika antsimon'ny Sahara no mampiasa ny fanafody ny enti-paharazana. Maro amin'ireo firenena manerana ny kontinanta afrikana no mampiasa ny fanafody ny enti-paharazana. Raha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, araka ny tatitra nataon'ny OMS ny taona 2013, manodidina ny 4,100 ny fitsaboana rehetra ao Chine no fitsaboana ny enti-paharazana avokoa. Any Chili sy Colombia, ny 1,7% sy ny 4,100 ny mponina no mampiasa ny fanafody ny enti-paharazana, ary any Inde, 5,1% ny mponina any ambanivohitra no mampiasa izany fitsaboana izany. Taorina ny tranga voamarina momba ny Covid-19 teny anivon'ny komina lakamisy Fianorivo farany teo. No mafisina ny fepetra ara-pahasalamana any an-toerana. Isan'ny fonana avy hatrany ny tsena isan-kerinandro ho ny ben'ny tanàna. Fanampanazavana. Ny komina lakamisy Fianorivo dia manana ny tsena. Dia io zany aloha araka amin'ny fepetrany vorina ny araka amin'ny CCO Analamanga zany, katona daholo ny tsena isan-kerinandro. Katona zany io rapitso lakamisy. Amin'ny heriny koa mbola mikatona. Ankoatr'izay nefa tsy adinon'ny komina lakamisy Fianorivo ny mametraka fanafody amin'ny toerana izay tokony be olona ny tsena. Dia manentana ny olona zany mba hanaraka an'izay fepetra izay. Mba tsy hisian'ilay hoe sanatry indray verina indray ilay tranga enjana be nahazon'ny komina teo. Ekena fa mbola misy tranga raisy koa. Izay moa vavadin'ny tasy. Indrindra ny tena olana. Satria mbola misy olona ihany indray mivezivezy entre faritra Tasy sy Analamanga. Tena manahirana be. Alaina ny bisikileta sy moto mbola mahita le ihany le olona. Io mila fahatsapatena ny tsiraray avy zany mba ahafahana hoe tena
hoe tena hiaro ny sopary an'le izy tokoa etsika. Lafim-baovao hafa kosa indray lavon'ny balan'ny gendarmerie-pireneny manina Jola Rendany izay isan'ireo atodon'nikotrika fakanakeriny ny sesisesy teto Madagasikara niaraka tamin'ny Gilama efatra amin'ny taona 2 no nikarohana azy. Henri Florio. Manoloana ny raharaha fakanakeriny eto Antananarivo sy ny manodidina. Lavony teo anivon'ny gendarmerie-pireneny Irandriamiantanirina Jasmin fantatriny maro amin'ny solonanarina hoe manina. Ity Jola ity izay isan'ireo atodony mikotroka ny fakanakeriny nandritra ny taona maro izay. Izy izay isan'ireo tarikilama izay isan'ireo mpandray anjara matetika amin'ny fakanakeriny. Hatramin'ny taona 2000 no nanomboka ny fikarohana ity Jola ity. 20 taona ty aoriana trateka ity farany no ny ezaka nataony teo anivon'ny gendarmerie-pireneny avy amin'ny sampana SRC na ny service de recherche criminelle SFIADANAN. Nandritra ny fakanambava natao teo anivon'ny SRC izay natao taminy. Nolazainy fa mbola misy basina feno atao an-trano iray eny Ankadefajoro Andoharany Fotsy. Taorian'izay nidina teny an-toerana ny mpitandro filaminana. Nandritra izany niditra tao an-trano ny tenany ary naiky anapoaka grenade tamin'ireo mpitandro filaminana. Niaro tena avy hatrany teo anivon'ny gendarmerie-pireneny ka nitifitra azy avy hatrany. Taorian'ny tifitra nahazo azy nentina teny anivon'ny hôpitaly CSU GRA ny tenany ary tsy tana taorian'izay ny ainy. Sarona tamin'izany ihany koa ny basy AKM sy ny chargeur ary ny bala misa 12 ary efa ioampelatana ny tompon'andraikitra izany amin'izao fotoana izao. Mirongatra ny fanjonona antsokosoko amin'ny izao fotoana ny amiana ara-pahasalamana izao mampiasa fomba maro samihafa ireo mpangalatra hanatanterahana ny asa ratsiny toy ny tranga atao Nosbe Elville. Yonna Sen. Isan'ny faritra anjakany ny jontsona zahoana lalana ny faritra avaratra sy avaratra andrefany Madagasikara. Teratany vahiny avy any Afrika mandalo amin'ireo nosy manodidina miara-miasa amin'ny malagasy ny sasany manatanteraka izany asa ratsy izany. Hatr'izay vedety na coq na ihany koa botro no nampiasan'ireo mpangalatra maka ireo hazan-dranomasina. Taty aoriana mampiasa ireny lakana fampiasan'ny mpanjono madinika ireny izy ireo anatanterahana ny asany ary fenony ao anatin'izany ireo fitaovana moderna. Toa ny tranga atao amin'ny bay de tsy mipaika, lakana no nentin'izy ireo, saingy efa misy ekipa ao anaty ranomasina maka ireo trondro. Ireo ekipa ireo izay mampiasa ny fitaovana moderna toy ny botay, jacket, détendeur sy ny maro hafa. Fitaovana izay voararan'ny lalàna ny fampiasana azy ho an'ny eto Madagasikara raha tsy misy fahazon-dalana manokana. Nahita io trangan-javatra io ny teo anivon'ny centre de surveillance des pêches tao Nosy Belleville ka nanantona ilay lakana. Tratra tamin'izany ireo fitaovana nampiasain'ireo mpangalatra. 30 bouteilles, 10 jaquettes, détendeur misy savalo ary paire de palme misy safito. Antso sahady za ho antsika rehetra zay miasa makasiky teranomasy ty indrindra maka vokatra ao anaty ranomasy mba anara-dalàna ary ikarakara izay taratasy zay mbola tsy ananatsika mba tsy avoazatsika sazy itaka ny nahazo ireto namatsika ireto. Manana ny afaka mifehitsara ny ranomasina afaka avy any Majunga ka hatrany Antsiranana aty zany ny surveillance des pêches zao satria ny Nosy Be no mampitohy izany tendro anankiroa izany. Zay zany ny zavamisy amintsika amin'izao fotoana izao. Nandritra ny fanadihadiana natao tamin'ireto olon-dratsy, fantatra fa efa taon'ny maro no hazan-drano azon'izy ireo. Misy ny amidy eto Madagasikara, misy ihany koa ny alefany amin'ireo firenena manodidina. Natolotra ny fitsarana maefa ireo mpanjono antsokosoko ahafahana mampiatitra ny lalàna. Makasika n'ilay raharaha lozam-pifamoivoizana teny tsara sotitra izay nafatesana olona ray ny volana jona lasa teo androany nanatotosa valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny vadin'ilay mpanakaty mpitendry zava-maneno ary nangataka anomezana LP ny vadiny. Miantarandriana. Toy ny raharaha lozam-pifamoivoizana teny tsara sotitra izay mahavoasaringotra mpanakanto mpitendry zava-maneno. Androany nangataka ny anomezana fafana vonjomaika n'ilay mpanakanto vororoy ho nahavanina ny loza ny vadiny tsy varany. Chauffeur nanao accident teny Tsarasotra tamin'ny 3 juin. Io vadiko io amin'izao dia any Aponja. Ka mba mangataka ny fahefana ny mpitondra manam-pahefana zany zahay mba hijery amin'ny rariny sy hitsiny ilay dossier satria izaho izay miteny io dia tao anatin'ny tomobile tamin'ny andron'ny accident. Tsy faotinay ilay izy fa ilay olona nandona sarety no ny fatratra tany aminay ny motoany. Nahafatan'io olona io dia ny chute izay nataony à partir an'ilay moto nandona an'ilay sarety.
efa nidoboka any am-ponja ny vadiko ka mba mangataka izahay mba homeo fahafahana vonjomaika izy satria ny ministra dia nanao fanambarana tamin'ny telefa afaka mangataka LP ilay olona izay nanao accident involontaire ilay zavatra sa dia hitanay ilay mpitarika sarety ary vonona ny témoigné hoe nisy sarety teo. Efa nisy ny fangatana fahafana vonjomaika ny toto-sain'ny fianakaviany tany aloha saingy nolaviny izany raha ny fanazavana trany. Namafisy n'ity vadiny mpanakanto ity ankilany fa tsy mitombona ny filazana fa nitsoaka izy ireo. Ny fitsarana zany tamin'ny voalohany niakatra parquet ilay dossier dia nanome LP anay sous contrôle judiciaire. Après an'izay dia nanao resaka ry zareo fa nitsoaka ilay vadiko tsy nitsoaka izy tompoko fa noho ny menace de mort nataon'ny zanak'ilay maty dia niezaka izahay tsy nipetraka tao an-tranonay fa nandeha tany amin'ny namana satria niresaka ny zanaky ny maty dia hoe aiza ny chauffeur nandona n'ity fa na higadrako ary ho vonoako io olona io. Izay anton'izay natonga anay tsy nipetraka tany an-trano tsy nody tany an-trano zany rehefa nahazo an'ilay LP. Après an'ilay MD dia nandeha nitolo-batana teny amin'ny commissaire central ny vadiko ny lundi ny latsinainy 15 juin. Ny alatsinainy teo raha tsy ahivina no tokony niakatra fitsarana ity raharaha ity saingy niemitra izany no ny fepetra fiboana. Raha iverenana ny zava-nitranga nandritra ny lozam-pifamoivoizana iny. Avy any Ivato hiazo any Soavimasoandro ireto fianakaviana ireto no nahavoadona raim-pianakaviana iray izay namoy any avy hatrany. Amin'izao fotoan'izao efa no tanàna amponja vonjomaika ilay mpamily, tsy mbola fantatra kosa ny fotoana hitsarana azy. Mampiray ny kristiana maro eto Madagasikara ny fiombonam-bavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Hitantaratra izany amin'ireo hetsika maro samihafa amin'ny fitsonjovana sy ny fanampiana ireo mpiarabelona. Abraham Randriamanana. Zava-dehibe ny fitondrana mambavaka ny firenena, indrindra amin'izao fisian'ny valanaretina coronavirus izao ho an'ireo mpino kristiana eto Madagasikara. Fotoana izao hanehoana ny firaisan-kina eo amin'ny mpino kristiana na misy aza ny fahasamihafana ho fanampiana sy fitsinjovana ny mpiray tanindrazana raha ny fanazavana. Raha ny baiboly jerena dia iray ihany ny kristianina, baiboly iray no fototra iorenan'ny finoany ary Andriamanitra iray Jesosy Kristy tompo na Jesosy Kristy tompo iray ihany no iarahan'izy ireo. Ka ny fiombonana tsy voatery ho endrika ivelany fa ilay endrika anaty tahaka ny hoe firaisampo, firaisan-tsaina miara-mihetsika rehefa misy zavatra tokony atao ary azo atao amin'ny kristianina. Ireo olona rehetra ireo nefa amin'ny sampana rehetra sy ny fiangonana rehetra sy ny fitiavana rehetra mety samy manana ny fomba fiainany an'izany finoana izany, fomba fitondrany an'izany finoana izany, mihetsika izay ataony. Fa rehefa misy izay zavatra azo iombonana dia izao nanehoana fa tena miray ny kristianina ary iray ihany araka ny baiky ny tompo. Araka izany, nitondra fanampiana ho an'ireo trabona mahitrano tetsy Andotapenaka ireo mpino kristianina maro samihafa teto Andrenivohitra. Tsy manana trano ipetrahana intsony izay maizay dia tsy hita hoe oiza na oiza zany dia reny fivavahana reny zany dia tena mahafinaritra satria misaotra azy aloha fa mba manentana an'ilay olona zany na atao hoe fa fiangonana inona misy azy na fiangonana inona na ohatra azy hoe fiangonana katolika amin'ny finoana misy azy zany tsy dia hoe manililika indray fa tena mahafinaritra tokoa ilay fanampianana ataony. Raha tsy ahivina, tokantrano mahery ny 700 isa ny trabona vokatry ny fahamaizan'ny trano tetsy Andotapenaka ny 27 volana Jona lasa teo. Maresaka iraisam-pirenena mahery ny enina ny tranga vaovao mamarina fa tratran'ny Covid-19 any États-Unis tato anatin'ny 4 ora. Tsy mitsamiakatra izay antotanisa izay. Nanapa-kevitra niala tanteraka ao anatin'ny OMS ny firenena Amerikanina amin'ny alalan'ny flou Donald Trump. Fanadina. Niala tanteraka amin'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé États-Unis. Raha toka efa mbolana maro izay no nitsikerain'i Donald Trump ny fomba ny tantanan'ny OMS ny valanaretina coronavirus. Ankehitriny nanapa-kevitra ny analan'ny firenena tanteraka amin'izany ny tenany. Amin'izao fotoan'izao, isan'ireo firenena ahitana tranga maro indrindra mitondra ny tsimikaretina coronavirus ny any an-toerana. Raha ny tatitra mahery ny 3.3 no efa namoy ainy any an-toerana vokatry ny valanaretina. Maro ny mponina antsikera io fanapa-kevitra io manoloana izany.
Nambara ny firenena mikambana fa voaray soamantsara ny taratasy milaza ny fialana io saingy afaka herintaona eo vao azo ampiarina izany. Nampanantena ny anafoana ny fepetra fialana amin'ny OMS io kosa ny kandida ho filoha any États-Unis Joe Biden izay handray anjara amin'ny fifidianana ho tontosaina ny volana novambra ho avy izao. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrahanao nanaraka izany mandro sy nadolo tomoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.